dia falimanonina ny fiarabana sy ny firarintsoantsika rehetra izay mandray an'izao fampianaran'izao ndray izahay. Mbola ny pasteur Mahery Razafindralambo-Antrano no miditra ao tokantranonao mitondra ny fahasoavana. Mihazakazaka hatrany ny zava-misy amin'izao fotoana izao makany amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana rehetra ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Tsy mitsahatra ny fanotona daholo izany amin'izao anaovana an'ity fandaharana ity izao. Ka iresaka maromaro vitsivitsy amin'izany tsika androany mba ahalalanao hoe aiza ho aiza tsika izao satria manampy ianao amin'ny fiomanana sy ny fiambenana izany. Iresaka tsika ny momba ny fanatitra-ombomena, momba ny traité de paix ary ny momba ny tempolo fahatelo. Izany rehetra izany no miaraka mifanotona ankehitriny izay lazain'ny Baiboly fa tonga antsika makany amin'ny tanjona tokana dia fiavian'i Jesosy Kristy izany. Andao resahana indray ary aloha manodidina an'ireto fanatitra-ombomena reto izay ho atao amin'ity tempolo fahatelo ity satria misy vaovao momba an'izany. Ho lazaintsika eo izany vaovao izany fa andao aloha lazaintsika fohifohy hoe inona moa ny ifandraisan'izany ombomena izany amin'ity tempolo ity, indrindrindrindra ho anao izay vao manaraka ny fandaharana dia ho lazaintsika aloha hoe inona ny ifandraisana. Tena misy tokoa aloha ary hitsangana izany tempolo fahatelo izany satria faminaniana voasoratra ao amin'ny toko sy andinin'ny maro ao amin'ny Baiboly izany. Tsy maintsy manaraka izay lazain'ny nomere toko 7:20 mantsy dia ombomena tokana izay ho atao fanatitra ity. Toy izao ny filazan'ny Baiboly azy ao amin'ny nomere toko 7:20 andinin'ny faharoa. Izao no lalàna ho tandremana izay efa nandidian'i Jehova. Lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondrany vato-tromby vavy mena izay tsy misy kilema sady tsy mbola nasiana sioka. Dia hoy ny andinin'ny fahasivy hoe dia angonon'izay lehilahy madio anankiray mila venon'ilay vato-tromby vavy ka apetrany eo ivelan'ny toby eo amin'izay fitoerana madio anankiray dia ho tehirizina ho an'ny fiangonan'ny zanak'Israely izany ho rano fanadiovana fanatitra ny miota izany. Ny tenin'ireo lazaina dia ny fanaterana ity omby vavy mena ity no hanadio an'Israely rehetra mba ahafahany manangana ny tempolo fahatelo satria araka ny finoana dia tsy afaka mikitika ny tempolo io hitsangana mihitsy izy raha tsy voadio aloha satria io tempolo fahatelo vato-mankazo io no mbola hifandraisany amin'ny Jehova. Averina foana fa tsy sitrapon'Andriamanitra tsony tempolo vato-mankazo izany sy ny fanatitra latsadra satria efa nilazaintsika teto foana fa efa nanao zava-baovao Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao fa tsy ambany lalàna toy izany tsony ny tena olon'Andriamanitra. Fa nitsakitsahana aza rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsa ny tao an-Kalvaria ny mbola fandatsahany rahabiby amin'ny fanatitra na fisoronana na amin'ny vavaka izay atao na amin'ny fomba ahoana izany na amin'ny fomba ahoana. Miresaka an'izany ny bokin'ny Hebreo iray manontolo ao amin'ny Baiboly. Efa niravan'i Jesosy Kristy tamin'ny nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana izany tempolo vato-mankazo izany. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaonina toko 2:7-20 hoe raha vao ity tempolo ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Dia hoy ny andinin'ny 1:20 hoe fa ny tenany no tempolo no lazaina. Efa ny tenantsika no natolotra ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra araka ny Romanina toko 12:1. Ary tsy vato-mankazo tsony ny tempolo fa ny tenantsika. Isika ihany ny fanatitra, isika ihany no mpisorona ary isika ihany ny zavatra rehetra miaina masina sy marina mba ho tempolin'Andriamanitra velona amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatintsika no afitantsika an'izany fa tsy ny lalàn'ny Mosesy akory. Fa ny Jiosy dia mbola taraiky any amin'ny fanekena taloha izy satria mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy Mesia izy, tsy mino an'i Jesosy Kristy ho navita famonjena izy fa mbola miandry ny Mesia ho avy. Mbola taraiky any amin'ny lalàn'ny Mosesy izy ary mbola mihetsi-jaza ny Mesia. Fa amintsika izay efa nandray ny famonjena kosa dia efa tonga tamin'ny nofon'ny Mesia 2 taona lasa ary ny vonoana teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany nanao ny famonjena ao antsika. Ka atsika ty amin'ny fanekena vaovao dia ny filazantsara voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-30 ny fibebahana ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelan-keloka ary ny fandraisana amin'ny fanomezana dia ny fanahy masina izany ny famonjenantsika. Rehefa mahatanteraka an'izany ny olona izay ampahirezako anao mba ho ataonao izany
satria hoy ahy te hoe raha mahatanteraka an'izany ny olona dia mahatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny jaolina toko 7 andinin'ny 7 ka hatramin'ny 15 hoe ateraka indray izy. Hoy Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manazava an'izany ateraka indray izany izy ao amin'ny andinin'ny 15 manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Rehefa vita n'ilay olona izany dia voavela eloko izy, no hamasinina sy no hamarinina mandrakizay izy. Lazan'izany ny Korintianina voalohany toko 1:1-12 manao hoe saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Io lay batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nilazaina teo hoe famelana ny helokontsika sy fanasanantsika, dia mitohy an-teny manao hoe sy tamin'ny fanahan'Andriamanitsika. Hitantsika fa ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aorianan'ny fibebahana sy ny fandraisana ny fanahy masina no manasa antsika, manadio antsika dikany, ary manamasina antsika sy manamarina antsika kosa hifandraisana ny fanahy masina fa tsy ny fanatitra biby intsony no fanaovana an'izany. Fa Israely izany dia mbola hanao an'io fanatitra omby mena io izy aloha hananganany tepolo 7. Izay tepoly mbola vato mankazo izany hoy isika. Omby vavy mena ranoray no ilainy zareo amin'izany araka ny lalàna. Tsy misy tsiny ary tsy misy kilema. Hoy ny nomerita eo milaza azy ary tsy maintsy mena daholo ny volony rehetra fa tsy misy loko hafa na dia singa-bolo ray aza. Ary atao fitiliana any amin'ny laboratoara mihitsy ny volon'ireo biby voafantinareo mba hanaovana n'ity fanatitra voalohany ity. Ny tepolo 7 tsy misy omby vavy mena hoy zareo. Izay ny filazany azy dia tahaka ny fiarakodia tsara tarehy, tsy misy lakile mampandeha azy. Efa nilazaintsika tany aloha fa efa nahita omby mena 5 ry zareo, izay manaraka an'izany fepetra rehetra izany araka ny voalaza ny nomerita toko 7:20 io. Tany Tekzasy no nentin'ireo omby ireo nentina makany avy any Tekzasy nakaty Israel. Dia tena nahafinaritra satria raha ihany ny ilaina nefa 5 no hita. Rehefa nandeha ary ny fotoana dia disqualifié ny 3 tamin'ireo omby ireo satria maniry volo hafa arak'ilay teny teo. 2 izany sisa tavela tao ary 2 sisa no azo atao fanatitra. Ilazan'ilay vaovao farany momba nyreto omby meno reto amin'izay ary tsika satria ilaitsika ny fahalalana ny momba an'izany satria famantarana ny mahakaiky ny fananganana ny tepolo 7 izany. Izay ihany no ilantsika azy mba hiomanantsika. Ny vaovao voalohany ary momba nyreto omby meno reto dia laza ny fikambanana atao hoe Institut du Temple izay mikarakara manokana ny momba ny fananganana nyity tepolo 7 ity tamin'ny 15 volana ho teo. Laza izy ireo tao amin'ny filazam-baovao amin'ny 365 news fa disqualifié avokoa ireo omby mena 5 ireo avy any Texas ireo ka tsy misy azo atao fanatitra ho an'ny tepolo 7 tsony aloha hatreto na dia iray aza. Namoaka an'izany koa ny Facebook ny Institut du Temple io ihany tamin'io daty io hoe disqualifié daholo ireo omby mena saika atao fanatitra ireo ary mbola mangataka amin'ny tompo ry zareo amin'ny fotoana azahoana omby mena vaovao indray manaraka an'izany lalàna ny lazaintsika teo izany. Andriamanitra ihany io izy no mampahita ny fanatitra tokony atao amin'ny fotoanany amin'izany. Somary sanganehana ihany ny maro na ino amin'izany hoe roviana indray izany vao ahita an'izany omby mena izany izay nandritra ny 2 arivo taona tsy nahita mihitsy fa izao vao nahita kanefa dia disqualifié indray. Izay aloha ny vaovao voalohany izay vaovao ratsy ho an'ny jiosy izany. Ny vaovao zo resahana kosa nefa miaraka amin'izay dia lazaintsika teo hoe mifanipaka tanteraka amin'ilay voalohany teo ilay izy satria nivoaka tamin'ny Facebook ny Inga Byron Stinson fa nilaza indray izy fa tena efa natao indray ilay fanatitra omby mena rehefa vita avokoa. Natao mifanaraka tamin'ny fepetra rehetra tamin'ny taon'ny Torah izany arak'ilay nomerita toko 7:20 teo. Natao teo anatrehan'ny mpisorona be izay efa voavidy manokana anao an'izany izany mpisorona be izany satria tamin'ny fampianarana teo aloha teo tsika dia laza fa efa nifidy mpisorona be anao an'izany fanatitra izany ny jiosy. Milaza io loharanon'ny vaovao io fa
efa nalaina ny lavenina azo tamin'izany fanatitra zany mba ho tehirizina nadiovana ny Israely rehetra mba hananganana an'izany tempoly fahatelo zany. Ndao jerentsika lalindalina kokoa aloha ireo vaovao anankiroa mifanipaka ireo mba hahalalantsika hoe inona ny tena marina. Ilay faharoa jerentsika voalohany nivoaka tamin'ny Facebook ny Byron Stinson izy ity, izay piompiomby ary anisany manampy ny Institut du Temple tamin'ny nahitana an'ireo ombimeny ireo. Nanampy koa io rangahy io tamin'ny tondrana azy teo amin'ny transport ny avy any Texas nakaty Israel. Dia nilaza ny tao amin'ny Facebook ny Byron Stinson fa tamin'ny voalohan'ny volana Jolay dia nanao fandoroana ombimena tokoa ny Institut du Temple izay nilazaina tamin'izany fa ombimena ray tamin'ireo sisa voafidy azo atao fanatitra zany, zany hoe tena ombimena tena izy, manara-penitra zany ty, manaraka ny lalàna rehetra araka ny voalaza teo, mena tanteraka ny volony ary tsy misy mipika fa tena ombimena ara-dalàna. Lazainy tamin'izany ary fa efa voatahiry ary efa vita izany fanatitra zany, dia efa voatahiry ny laveniny ty ombimena ty, efa voatahiry eo anivon'ny Institut du Temple ary anadiovana ny Israel rehetra zany alohan'ny anaovana ny tempoly fahatelo. Midingana manaraka taon'ny Israel sisa zany ho izy dia nanambara izy fa ny fananganana ny tempoly fahatelo sy ny traité de paix. Inona ary ny marina amin'ireo vaovao roa izay tena mifanipaka ireo? Tena efa natao tokoa ve ilay fanatitra sa tena disqualifie avokoa ve ilay ombimena? Betsaka miresaka mandeha noho izany ary ho an'ia Byron Stinson dia hoy izy hoe mody milaza amin'izany resaka ombimena disqualifie zany hoy izy ny Institut du Temple mba hanafenana ny marina, mba tsy hiteraka korotana ao amin'ny Union Eufrate izay efa tena mikorotana tokoa ny Israel sy ny Arabo manodidina amin'izao fotoana izao. Tena atahoran'ny Arabo manodidina tokoa mantsy ny fanaovana an'ity ombimena ity hananganana ny tempoly fahatelo, indrindra ireo Hamas Palestiniana satria matahotra izy ireo sao ravahan'ny jios ny moské Al-Aqsa izay efa eo hoe hananganany ny tempoly fahatelo io. Rehefa nanao fanambarana tokoa ny jios tamin'ny 724 fa anatanteraka n'ity fanatitra ombimena ity ary nanambara koa fa manana fikasana mihitsy hanangana an'izany tempoly fahatelo zany ny volana Novambra 724 dia nosakanan'ny Hamas Palestiniana zany tamin'ny alalan'ny fanafiana ny Israel tamin'ny fahafitony volana Oktobra iny, izay efa hitantsika iny fa fanafiana mahatsiravina na tonga an'izao ady rehetra izao. Tsy azo atao anatin'ny ady mantsy ty fanatitra ombimena ity ary araka ny lalàn'ny Mosetsy fa tsy maintsy ao anatin'ny fahandriam-pahalemana tanteraka. Ny finoan'ny maro tokoa dia na ny Arabo manodidina na ny jios dia raha vao mandeha ty fanatitra ombimena anaovana ny tempoly fahatelo ty dia hiazakazaka be ny fandehan'ny faminaniana rehetra momba ny fiavian'ny Mesia dia Jesosy Kristy zany, ka dia ahatonga korotana be sy loza maro ao amin'ny Union Eufrate iny zany araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly sy ny voasoratra ao amin'ny Korana. Nanomboka teo dia nafen'ny Institut du Temple afantatra ny programany rehetra momba ny fananganana ny tempoly fahatelo ty, indrindra ny momba ny ombimena ty mba tsy hisy anakana intsony. Dia izany hoy inga Byron Stinson no antony hanafenan'ny Institut du Temple mafy an'ity vaovao rehetra momba n'ity fanatitra ombimena ty ary izany koa io izy ny antony mody ilazan'ny Institut du Temple fa disqualifie daholo ireo omby ireo fa tsy azo atao fanatitra, fa ny tena marina ho izy dia efa voninao araka ny lazaina teo ny laven'ny omby ary efa vita fanatitra ary vonina azo ampiasaina amin'ny hananganana ny tempoly fahatelo zany. Tsy ho fantatra miariary tsony zany mitoy aleloha fa dia manaraka ny zava-misy tsika, ny zava-misy fantatra manamarina an'izany fijerin'ny Byron Stinson zany dia tamin'ny fahavalon'ny volana Jolay ny Institut du Temple no nanao fanazarana na entraînement pabe maso, ombimena efa disqualifie aloha nataony zareo fanatitra tamin'ny fahavalon'ny volana Jolay io. Raha ny lojika dia tokony ao aorianany zany entraînement zany ny fanatitra tena izy satria manao entraînement aloha zay vao manao an'le tena izy, fa ny mahagaga nefa dia herinandro talohany io, zany hoe talohan'ilay entraînement zany voalohan'ny volana Jolay ho isika teo no natao antsokosoko
ty fanatitra omby mena zay tena izy ty ary manaraka ny lalàna sy ny fepetra rehetra tena izy araka ny soratra masina. Nataony zareo antsokosoko zany saingy azony Gaberon Stinson tsara kosa antsokosoko ihany koa no nazahoany azy an-tsary ka dia io navoaka ny ampabe maso io izany. Raha ny marina zany dia tena efa vita tokoa zany tompoko ty fanatitra omby mena ty ananganana ny tepolo fahatelo ary efa manana ny laveniny zany omby mena zany ny Institut du Temple. Manam-pirofan'izany ihany dia misy fihetsiketsehana be tsy akijanona mihitsy amin'izao fotoana izao ataon'ny Institut du Temple amin'ny toerana ananganana ny tepolo io. Miakatra mivavaka eo matetika ireo mpisorona ary manohy ny fanazaran-tenany eo mba tsy hanao fahadisoana rehefa tena tonga ny fotoana ananganana n'izany tepolo izany. Tsy nanao an'izany ireo hatramin'izay 2 taona lasa izay satria raha ny lalàn'i Mosesy dia tsy mahazo miakatra manao fanompoam-pivavahana na fisoronana eo amin'ny toerana ananganana an'izany tepolo izany izy raha tsy efa voadio araka ny lazain'ny lalàna teo. Kanefa dia miakatra eo izy amin'izao fotoana izao manao an'izany fampisehoana sy fihetsiketsehana rehetra ary entraînement zany. Dia izay ny momba n'iny fanatitra omby mena iny azo antoka zany fa efa vita ny fanatitra omby mena ananganana ny tepolo fahatelo ty. Omby mena 10 ihany no misy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao atao fanatitra mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy. Efa vita ny fanatitra amin'ny 5 voalohany, ny ray nataon'i Mosesy, ny anankiray nataon'i Ezra ary ty natao teo ty tamin'ny voalohan'ny volana Jolay teo ity ilay farany 10. Rehefa vita ny 10 farany dia tonga an'izay ny Mesia araka ny finoan'ny Jiosy. Manara-maso an'izay ho tohany zany tsika dia ny fanaovana ny traité de paix sy ny fomba ananganana ny tepolo amin'izay. Na dia vita aza ny fanatitra omby mena dia mbola sarotra ny ananganan'ny Jiosy ny tepolo fahatelo raha tsy mifanaraka amin'ny Palestina sy ny Arabo manodidina izy aloha ny amin'ny toerana ananganana azy satria efa hitantsika fa efa misy moské anankiroa izay an'ny Silamo eo amin'ny fitoeran'ny tepolo eo dia ny Al-Aqsa ny Dôme du Rocher zany ary ny Palestiniana no miandraikitra n'ireo moské roa ireo. Izay fifanarahana izarana ny tany ahafahany manangana ny tepoly, ifanarahany rehetra izay no ataon'ny Baiboly hoe fanekena na traité de paix ao amin'ny bokin'ny Daniel sady manodina ny herinandro na ny 7 taona farany ihany koa alohan'ny havian'i Jesosy Kristy ka amerina indray any Israely eo aminy. Marina fa nilaza Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 4:20 andininy 4:30 fa tsy misy mahalala ny andro sy ny ora ny fiaviana fa averina foana fa ny andro sy ny ora ny tsy misy mahalala fa ny vanim-potoana kosa dia milaza tsara ny Baiboly fa rehefa manomboka manatanteraka ny fanekena izay izarana ny tany io Israelina sy ny Palestina eo anatrehan'ny maro ny Baiboly dia miditra amin'izany 7 taona farany zany tsika. Ao amin'ny Daniel 7:7 moa misy an'ilay faminaniana ary izao ny vakiny hoe ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsatra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Miresaka ny Baiboly eto no mbola fanatitra indray ho ataon'ny Jiosy eo amin'ny tepolo fahatelo rehefa hitsangana zany izay efa eo amin'ny fimakomanana izany tepolo fahatelo izany. Fatratra moa zareo amin'izao fotoana izao. Milaza io tenin'Andriamanitra io fa rehefa manao ny fanekena ananganana n'izany tepolo fahatelo izany ny Jiosy sy ny Palestiniana miaraka amin'ny firenena maro izay ataon'ny Baiboly teo hoe hanao fanekena ho herinandro amin'ny maro, izay le hevitra le maro, ao ny ONU, ao ny firenena maro izay membre ao amin'ny ONU ary mazava ho azy fa tsy maintsy ao ny comité international satria efa tena fifandonana dia efa ela be no nidivan'ny rotontan'izany ady tany zany ao amin'ny toerana io. Rehefa tanteraka io fifanarahana fizarana ny tany io dia miditra amin'ny herinandro na 7 taona farany isika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy hoy ny Baiboly. Solution à 2 états no ilazan'ny maro ny fizarana ny tany io ary avy eo dia zaraina koa ny anjaran'ny Jiosy eo amin'ny tepoly, eo amin'ny fitoeran'ny tepoly eo amin'ny Mont du Temple zany ahafahany manangana ny tepolo fahatelo ty mba tsy sy miady. Ny État Jiosy dia efa miorina hatramin'ny nambaran'ny ONU azy tany amin'ny 1970 tany. Fa ny État Palestiniana kosa ny lasa nanana olana ny fisiny satria
nambara-pahabe masy fotsiny ny fisiany tamin'ny andron'ny Yasser Arafat tamin'izany fotoana izany tamin'ny 1977 tao Alger. Fa tsy mbola nitsangana mazava ary tsy mbola eken'ny firenen'lehibe rehetra ny fisian'izany État palestiniana izany ary tsy mbola membre ao amin'ny ONU hatramin'izay ny fisian'izany État palestiniana izany. Fa io vao manangasanga io nidirany ao ary efa manaiky moa ny rehetra fa ho atao membre ny ONU. Izy zany ny atao hoe solution à deux États ho apetraka izay ho eken'ny maro miaraka amin'ny ONU ny fisian'ireo État anankiroa ireo dia ny État juif sy ny État palestiniana. Tena sarotra dia sarotra ny fanatanterahana an'izany traité de paix izany hatramin'izay satria efapolo taona ny maro no efa niresahana izany solution à deux États izany fa tsy mety tanteraka. Fa amin'izao ady mijanona eo amin'ny rotota izao kosa dia hiverina andinika ny fanatanterahana azy indray ny firenena maro mba hiverenana ny fandriampahalemana eo amin'ny rotota hoy ny tian'ireo lazaina satria mikorotana mihitsy Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Ny fototry ny ady dia ao amin'ny Palestina sy Israel foana. Aiza ho aiza amin'izany aritsika amin'izao fotoana izao. Isindray ny fandinihana an'izany solution à deux États zany amin'ny fivoriana famahana olan'ny ONU amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ny volana septambra 5 ho avy izao. Manodidina ny 50 sahady ny firenena efa manaiky an'ity solution à deux États ty ary manaiky ny État palestiniana. Vao niditra nanohana an'izany vao aingana ohatra ny Frantsay, ny Canada, Émirats Arabes Unis, ny Australie sy ny sisa. Ny Union Européenne moa dia tena maniry ankolaka ny Israel mihitsy anaiky an'izany solution à deux États zany amin'ny fotoana io ary ampijanona ny fizakantany amin'ny alalan'ny colonisation izay ataony amin'ny Palestiniana, indrindrindrindra ao Cisjordanie na ao Jodea amin'ny Baiboly. Andaniny aloha izay. Fa ankilany kosa dia miziriziry tsy manaiky nisy ny État palestiniana izay atolotry ny ONU sy ny Frantsay io mihitsy Israel ary miaraka aminy ao koa ny Amerikanina satria manana ny famahana olana atolony kosa ry zareo dia ny fanafoanana ny Hamas aloha ny voalohany hoy izy ireo satria raha mitsangana amin'izao ao anatin'ny ady mbola misy ny Hamas izao ny État palestiniana hoy izy dia manevahana ny terrorisme izay ataon'ny Hamas izany. Fa amin'ny zareo dia ny amerenana ny takalinaina Israeliana no voalohany indrindra sy ny fanafoanana tanteraka n'izany Hamas izany. Izay no mila atao. Avy eo izay vao manaiky ny fizarana ny tany izy. Ary ny fizarana ny tany atolotry ny Amerikanina sy ny Israel dia milaza fa Jerosalema ny kapitalin'ny Israel. Cisjordanie ihany no atao État palestiniana. Accord d'Abraham no ilazany an'izany fizarana tonony izany. Hatramin'ny nanaovana n'ity fampianarana ity aloha dia mbola tsy misy fizarana ny tany vita. Fa io mbola vao hanolotra amin'ny 7 ny volana septambra 2024 io zany ny ONU sy ireo firenena rehetra izay miaraka aminy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe hanolotra ny Accord d'Abraham ao koa ve ny Amerikanina ary ahelo dia hisy maritra iraisana izay mivoaka ve amin'io famahana olana ao amin'ny ONU amin'ny 7 ny volana septambra io. Tsy fantatra izay iseho fa manara-maso tsika an'izay mety ho toy. Fa ny azo lazaina dia ny hoe efa vita aloha zany araka ny lazaina teo ny fanatitra ombomena. Efa manakaiky zany ny tepolo fahatelo fa tsy lavitra tsoa. Ny dikany dia efa akaiky koa zany izany traité de paix zany. Amin'io ve ny fotoana? Tsy fantatritsika fa manara-maso tsika. Ny an'ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitry ny Jiosy aloha izay betsaka milaza an'izany da tompon'andraikitra Jiosy ireo dia milaza fa amin'ny 420 dia efa manana ny tepolony fahatelony Jiosy ifandraisany amin'Andriamanitra. Ny zavatra azo ambara dia tsy fantatra mihitsy aloha hoe amin'ny fomba ahoana ny anatanterahany izany fa ny fantatra dia tsy maintsy ho tanteraka izany fizarana ny tany izany, tsy maintsy hitsangana izany État palestiniana izany satria voasoratra ao amin'ny Baibolitsika izany. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka foana hoy isika fa miandry sy manara-maso ny fanatanterahana azy tsika izany izao. Laza Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4:15 fa amin'ny fanombohan'ny fanjakan'ny Antikristy dia hisy fandringanana jiosy be indray tahaka n'ilay tamin'ny 7 oktobra teo iny hitranga ao Cisjordanie.
na tsodia ao amin'ny baiboly. Zao nolazany Jesosy Kristy azy ao amin'ny andinin'ny 15 hoe ko raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilasaina ny Daniely lampaminany, dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho an'ny tendrombohitra ary izay ihany an-tampon-trano aoka tsy hidina miakany ao an-tranony, ary izay ihany an-tsaha aoka tsy hiverina ka ny lambany. Teny ataon'i Jesosy Kristy ho an'ny Jiosy ao a-Jodia na ao Cisjordania ankehitriny io. Tsy natao ho an'ny jentilisa io na natao antsika fa ho an'ny Jiosy ihany, satria ny mponina ao Cisjordania izay Jodia tamin'izany andro izany no resahan'i Jesosy eto. Mbola anjakan'ny Jiosy tanteraka amin'izao fotoana anaovana amin'ity fampianarana ity izao Jodia io na Cisjordania. Ary roahan'ny Jiosy hiala tao Cisjordania tao mihitsy amin'izao fotoana izao ny Palestiniana rehetra izay mipetraka ao, zanahany mihitsy ny toerana ary tena mietraketraka mihitsy izy mandositra miala ao ny Palestiniana monina rehetra ao. Fa araka io tenin'i Jesosy io dia hivadika izany toetra raha izany ao aoriana kely ao. Rehefa mitsangana ny fanjakan'ny Antikristy dia ny Palestiniana indray azo antoka fa miaraka amin'ireo Arabo manodidina no hanafika tahaka n'ilay 7 oktobra teo iny amin'ny Jiosy monina ao, ka te handripaka ny Jiosy ao. Dia hoy Jesosy hoe izay any an-tsaha aza miverina tsony maka ny lambany, izay eny an-tampon-trano aza midina tsony satria hiverina indray ny 7 oktobra amin'ny ora tsy ampoizina. Tsy afaka hitsimbadika tahaka an'izany io tantara io raha tsy tanteraka aloha ho eta Palestiniana ao Cisjordania na ao Jodia. Ny dikany dia hitsangana izany eta Palestiniana izany ary ao Cisjordania izany no hitsanga, satria raha mbola ny Jiosy no manapaka ao dia tsy ho tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany. Io zany no milaza fa hisy eta Palestiniana izay hitsangana. Dia izay aloha ny azo lazaina momba ny fizarana ny tany iny. Manara-maso indray zany tsika amin'ity fihaonana amin'ny 7 ny volana septambra 524 io zany hoe anatanteraka an'izany solution à 2 états zany ve ity fihaonana ity, tsy fantatra. Fa ny Jesosy Kristy foana moa ny tompon'ny teny rehetra sy ny tompon'ny fotoana rehetra ary izy ny tompon'ny teny farany. Izy no Andriamanitra mandahatra sy manatanteraka ny zavatra rehetra dia ho azy rereneny voninahitra. Ny zavatra fantatra dia mifanotona daholo izany faminaniana rehetra izany. Na inontsika na tsy ino ary na tiatsika na tsy tiatsika dia izany no mitranga amin'izao fotoana izay iainantsika izao. Marina foana ny Baiboly sy izay lazain'ny Baiboly ry havana. Tsy razam-bazaha araka n'izay lazain'ny sasany akory ny Baiboly fa ilay Andriamanitra paharina anao ny zavatra rehetra no nanoratra tao. Ahoana kosa ary ny fahatanterahan'ny faminaniana ny amin'ny tebolo fahatelo. Efa tena manao fihetsiketsehana tsy mijanona ny Jiosy ankehitriny eo amin'ny toerana nanganana an'izany tebolo fahatelo izany. Efa voafaritra tamin'ny volana Jolay teo mantsy ny tena toerana mazava hananganana ny tebolo fahatelo Jiosy ity, ary efa manamboatra ny vato hananganana ny fototra amin'izany tebolo fahatelo izany zareo. Nanomboka tamin'ny volana Jolay 524 teo no nanomboka naneny teo koa ny teo amin'ny fitoeran'ny tebolo teo, naneny matetika teo ny anjo maro atao hoe sofara, izay ny fiantso azy. Tsy mbola naneny teo izany hatramin'izay 2 taona lasa izay, raha tsy voazao indray. Karazana anjo maro fitsofan'ny Jiosy izany, fa iny isaky ny misy loza manambana na hoe isaky ny misy zavatra lehibe mitsanga eo amin'ny Israel. Tanao, mahafinaritra izany, zava-mitranga rehetrarehetra izany mifanotona daholo. 2 taona lasa tsy misy an'izany tranga izany, fa ankehitriny amin'ny fotoana iainako sy iainanao dia mitranga izany. Satria nahoana? Satria hifarana ny tantaran'ny zanak'olombelona amin'ny fanjakany, fa hametraka ny fanjakany kosa Jesosy Kristy. Mifanotona miara-mitranga daholo izany rehetra izany ankehitriny ry havana. Ny fitaovana rehetra dia efa vonona avokoa ny ao anatiny sy ivelany izany tebolo izany. Ny alitara varahana anaovana ny fanatitra isan'andro ataon'ny Jiosy efa vonona ao. Ny tavy fisasan'ny mpisorona efa ao. Ny fanaovan'ny jiro efa milanja ho 540 kilao izay vita amin'ny volamena hatrany ivelany ka hatrany anatiny. 3 millions de dollars no lany tamin'ny nanaovana an'izany. Efa ao izany ary manaraka ny tsakany sy ny lavany amin'ny lazain'i Jehova tamin'ny nanaovana azy eo amin'ny Exodus 5:20. Ny fanaka rehetra izay lazain'ny Baiboly
zay tsy maintsy atao anatin'izany tempoly zany dia efa avonona daholo miaraka amin'ny refiny avy sy ny pitsopitsony rehetra, latabatra fasiana ny mofo aseho, ny fitaovan'le vita sy ny pitsopitson'ny akanjo ny mpisorona rehetra, ny mpisorona be hiditra voalohany ao amin'ny hevitra masina indrindra dia efa voafidy. Raha vain tsy maintsy taranaka arony izy io ary nanaovana test ADN mihitsy ity mpisorona be ity, manam-pirofo fa taranaka arony izy ary manana ny akanjony manokana izy miaraka amin'ny pitsopitsony rehetra. Efa vononao daholo zany rehetra zany tompoko ary ny fananganana ny tempoly sisa no andrasana. Raha azonao tsara nandroany dia efa vita ny fanatitra ombomena hanangana ny tempoly fahatelo. Tena eo akatoko ny fanamboarana an'izany tempoly fahatelo zany tsika zao, zany hoe akatoko ny 7 taona farany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Rehefa tafatsangana io tempoly io dia hitsangana koa avy eo ny fanjakan'ny Antikristy dia hiditra metaveta ao amin'io tempoly fahatelo io izy. Manaraka azy eo ilay Antikristy amin'ny fivavahana ihany koa izay efa nanangana ny religion mondiale tamin'ny 1724 satria misy Antikristy anankiroa, ny anankiray fivavahana hoy isika ary ny anankiray fanjakana. Efa nielo lalana zany Antikristy religion zany, efa niresahantsika teto avokoa zany. Firaisan'ny religion samihafa izy io izay tarihan'ny kristianina sy ny jodaisma jiosy ary ny silamo. Efa manana ny trano izay firaisan'izy rehetra izy ireo amin'izany religion mondiale izany. Ao Abu Dhabi ny anankiray, trano telo lehibe izay misy tranon'ny kristianina, tranon'ny jodaisma jiosy ary ny tranon'ny silamo. Ary ny anankiray kosa dia atao hoe Abraham House ao a Berlin. Fa io tempoly fahatelo io kosa ny fohy be farany izay iraisan'ireto religion mondiale ireto. Hitsangana zany rehetrarehetra zany ary ho hitan'ny masontsika tsy ho elo zany. Ny fanontaniana mipetraka ry havana dia hoe tena tempoly marina ve ianao? Ny tempolin'ny jiosy izay ho atsangana eo tempoly fahatelo dia tsy ho tempolin'Andriamanitra io akory fa ho tempolin'ny Antikristy ny marimarina kokoa satria araka ny lazaintsika teo dia ireo Antikristy anankiroa ireo no tena hipetraka sy hametaveta ao. Fa ny tempolin'i Jesosy Kristy kosa dia izasy ianao. Tena tempoly marina ve ianao? Rehefa nandray ny filazantsaritsika ny tempoly ary aza adino, fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia izay nandray an'izany filazantsara zany ihany, izay no raisiny hoeny aminy. Akany azy izy, fa tsy akany tsy anazy. Ny fiaviany dia toy ny mpangalatra fa Jesosy Kristy akory tsy mpangalatra ka akany tsy anazy. Ny Romanina 5:7 dia milaza hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ny fanahy masina zany no antoka mahany Kristy atsika. Ny fanahy masina no andresentsika ny adintsika rehetra, andresentsika ny fakapanahy sy ny ota rehetra izay mandalo eo amintsika. Ny fanahy masina no anovantsika ao amin'indray ny mpimaso rehefa tonga Jesosy Kristy ka hampiakatra atsika. Tsy ho zakan'ny gravité intsony fa lasa corps de gloire na corps céleste ary hiakatra eny amin'ny rahoan'ny lanitra hitsena azy, hiditra amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fanahy masina no mahatempoly izay zavatra rehetra ho antsika. Ny filazantsara izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-20 no manatanteraka an'izany fa nianarantsika teto foana izany hoe mibebaka aloha manary ny fahotana dia avy eo miditra amin'ny batisan'ny ranobe izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho fahamelana ny helokontsika satria fafana amin'ny alalan'izany batisan'ny ranobe zany ny helokontsika rehetra ary mandray ny hery ny fanahy masintsika rehefa avy eo mba tsy hiverina nota intsony. Dia miaina ny fiainam-pamasinana amin'izay miditra ny lanitra mandrakizay. Izay ny planin'Andriamanitra nanaovan'ny famonjena, tsy anaram-piangonana ny planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena. Ny anaram-piangonana tsy mahavonjy anao fa isam-batan'olona ny famonjena. Tena tempoly marina ve ianao? Raha tena tempoly marina ianao dia fitoeran'ny fanahy masin'i Jesosy Kristy. Kristy no velona ao anatintsika araka ny tenin'ny apôstôly Paoly, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Tapitra sady ny fandaharantsika androany, aza vela isy anakananao tsy henony toy ny fandaharana ary aza vela isy anakananao tsy handray an'izany filazantsara famonjena lehibe zany, fa izany ihany no hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tena akaiky ny fotoana tompoko,
mampahery anao mba handray an'izany filazantsara zany veloma tompoko amin'ny manaraka indray